Efa manakaiky moa ny fankalazana ny fetin'ny Krismasy sy ny fetin'ny farantaona. Tafiditra indrindra ao anatin'izany dia ny vondrana matv dia mikarakara fifaninanana misy. Dia ho jerentsika ao anatin'ity sary manaraka ity indrindra ny andindinina makasika izay fifaninanana izay. Miarabantsika rehetra indray mpanaraka sy mpanjoy ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fitalavitry matv ny tena koa hitondra anareo vaovao sy mahasoa kely ho an'ny ankizy satria efa tafiditra ao anatin'ny krismastsika dia volana natokana ho an'ny ankizy noho izy io ka noho izany dia misy ny lalao kely izay rahantsika amin'ireo ankizy manomboka amin'ny telo taona ka hatramin'ny 10 taona ary misy ihany koa ianareo nangataka mba hisian'ny ankizy lankely dia nanaiky moa izany zahay efa manomboka ny fisoratana anarana raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny larana 033 15 720 na ny 020 22 36 469 dia izay ny fanentana makasitraka anareo rehetra ny tokantrano any.